feny voninahitro manahoana daholo isika mpanaraka ny MCTV miaina finaritra miaraka amin'ny fanamasina izay iarahanao amin'ny Neny Zo. Ny fampaherezana ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany araka izay hitantsika efa mahazatra antsika efa haintsika tsara fa mbola hitroantsika fiainana be dia be sy fahavelomana dia Isaia 1:7 teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza miherikerika foana fa izaho no Andriamanitra mampahery anao sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako imbetsaka ny tenako no nampaherezin'Andriamanitra tamin'ity teny mahafinaritra loatra ity. Eny tokoa amin'ny fiainana misy fotoana ohatran'ny mahatsiaro matahotra, ohatran'ny mahatsiaro kivy, ohatran'ny mahatsiaro irery. Fa androany Andriamanitra raha misy olona sendra n'izay situation zao raha mahatsiaro ianao hoe ohatran'ny miravoravo tanana dia hoy izy Andriamanitra hoe aza matahotra ianao fa momba anao dikan'izany hoe momba anao zany tsy irery ianao ao anatin'io zavatra mahazo anao io, tsapao fotsiny petraka kely amin'ny toerana anankiray dia horenao mihitsy fa eo Andriamanitra manotrina foana izy. Tsy ohatran'izao ianao raha tsy teo Andriamanitra mety misy efa zavatra nanjoanao, raha tsy teo Andriamanitra mety efa situation ratsy kokoa noho izao, raha tsy teo Andriamanitra koa izy hoe aza matahotra ianao fa momba anao izy hoe ary aza miherikerika foana fa izany Andriamanitra. Isika raha vao miherikerika dia lasa hitantsika ny mionja amin'ny fiainana, hitantsika ny fihetsiky ny olona, hitantsika ny afo nampirehetina mba handoro antsika. Fa zao aza miherikerika foana Jesosy mpanjiny dia ho hitanao fa ao ny famonjenanao, ao ianao no mifantoka tsara dia ho hitanao fa io Andriamanitra io tsy mba miala taminao zany. Hoy izy Andriamanitra mampahery anao sady mamonjy anao. Amin'ny fotoana ianao mandray an'izao fampaherezana izao dia eo ianao ilay vonona no vonjena. Fa amin'ny fotoana ianao le mbola manaiky asafotofoton'ny tafiotra sy mionja an-dranomasina dia tsy hitanao ilay tanan'Andriamanitra, ilay tanakavanan'Andriamanitra, ilay tanany mahery izay mitsotra hamonjy anao. Hitanao ve, tsapanao ve, io ny Andriamanitra vonona hamonjy anao. Koa mahereza indrindra miaina finaritra miaraka amin'ny fanamasina isika, tsy misy ninina manjo antsika, ho velona isika ary ho tahina indrindra. Dia samy tahiny Jesosy feny voninahitro.